Alatsinainy 9 septambra efatra amby roapolo amby roa arivo manatitra ny arabatombo kilasy tombovavy tonga soa indray anao tanatin'izao fotoana ny fampahalalam-baovao izao ampanajana sy ampitiavana no nasakanao naraka ny antsipirim-baovao hatramin'ny farany. Pejy ny fampianarana avy hatrany mbola betsaka amin'ny ray aman-dreny izao vao mampiditra ny mpianatra na eny amin'ny sekoly tsy miankina na eny amin'ny sekoly mpanjakana na dia efa niditra androany aza ny mpianatra rindady voatondro araka ny tety andro navoaka ny ministera ny fanabeazam-pirenena. Mbola tsy misy tokotaniny ihany koa afa mbola hifampirarana amin'ny sekoly ny fitaovan'ny mpianatra ho an'ny ray aman-dreny sasany. Nidina ny tahan'ny mpianatra eny amin'ny sekolim-panjakana raha ny fanadihadiana ho an'ity taom-pianarana ity. Mbola misy ihany koa ny fandroavam-bola ho an'ny EPP anaramana ireo mpampianatra firamina fanadihadiana eo amin'ny sariny Mathieu Princy. Na dia androany 9 septambra aza no dady voatondro hidiran'ny mpianatra tety andro ofisialy navoaka ny ministera ny fanabeazam-pirenena mbola nanano sarotra ny fandefasana kizana an-tsekoly indrindra ho an'ny sekolim-panjakana. Misy amin'ireo ray aman-dreny mantsy izao vao mampiditra mpianatra noho ny antony maro fa ny goavana indrindra dia ny tsy fisian'ny vola. Raha ny fantatra mantsy mbola mandoro 4,4 ariary ny ray aman-dreny iray mampiana-janaka eny amin'ny sekolim-panjakana na dia efa nisy filazana aza fa homaimaim-pony izany. Ny fitaovan'ny mpianatra ihany koa mbola hifampitadiavana ka izay tsy maintsy ilana ihany no voavidy. Hifampirarana amin'ny sekoly kosa ny famenona ny ambiny. Mbola vao anoratra mihitsy eo amin'ilay fanomanana an'ilay droit sady tena sahirana mihitsy tamin'ity. Tsisy tsena dia izay no nanahirana. Eny tompoko mbola mandoa droit 2,4 alina. Ny fanomanana amin'ny fitaovana koa tena nisondrotra be daholo ny vidina fitaovana tamin'ity. Ho an'ny nahy manokana aloha izay tena nilaina maika no vidiana dia vidiana tsy kelikely miandalana eny ihany. Ny tena ilaina maika izao dia cahier dia stylo dia tablet. Tsy mbola mifampiraharaha fa tsy maintsy ezahana amin'ny herinandro ity ilay izy satria larobia mpianatra miditra dia patonga ny larobia izany tsy maintsy fenoina ilay izy. Sahirana aloha ilay fitaovana ihany izao manahirana fa ilay droit tsy sahirana efa nomana. Mbola tsisy mihitsy izao ny anazy zany tena mbola tsisy mihitsy na zany anankitelo fa mbola tsisy mihitsy fa ilay vola fotsiny aloha ny enjehana dia avy mana antsika tsy kelikely ilay fitaovana. Dia ohatr'izay foana ny tenerana mpampianatra dia izy miteny tsy maneho sy teny fa sahirana fa mba ezao fotsiny hoe sanany tsy maintsy mividy ray. Tsy misy ny sara-pisoratana anarana fa ny karama mpampianatra firamina no tsy maintsy andoavan'ny ray aman-dreny cotisation 4 ariary ary efa ny fanarana tamin'ny famarana ny taom-pianarana lasa teo izany raha ny loharanom-baovao iray. Ividian'ireo pitsopitsony kosa ny 2 ariary. Misy volalona ray aman-dreny satria ho an'ny sekoly eto manokana izao mbola misy mpampianatra firamina maromaro dia raha sarotra be raha ohatra ka hoe tsy andoa ilay cotisation ray aman-dreny satria manjary lasa tsy mikarama ny mpampianatra firamina dia tsy maintsy aloha ilay volana hita ary hoe mavesatra amin'ny ray aman-dreny. Dia izy tsisy droit fa tonga dia izay cotisation ray aman-dreny izay efa 40,000 ariary dia plus carnet bulletin 2,000 ariary. Miatraka mivantana any amin'ny fianarana ankizy ny fahasahiranana ankehitriny. Ho an'ny sekoly ambaratonga fototra iray mbola misy mpianatra mandodina ny 300 tsy niverina hatramin'izao. Omena fahafana ihany koa ny ray aman-dreny mividy kelikely ireo fitaovam-pianarana ho ny fanamafisana. Raha ohatra hoe misy ataontsika hoe 700 dia hatreto aloha izany niverina eo tsy tena sura 500. Ilay tsy niverindreo miandry ilay fampanantenana avy any fanjakana ilay hoe tsy mandoa an'ilay cotisation dia miandry an'izay zareo izany mihainohaino hoe tena tsy izy tokoa ve sa misy nefa ireo mpianatra tety ihany tokony anisan'ilay ankizy tokony anisan'ilay ray aman-dreny andoa an'ilay cotisation nefa an'izay tsy maintsy aloha satria mpampianatra koa raha vao tsy mikarama firamina dia miala zareo. Fananganan-tsaina fionana amin'ireo ray aman-dreny no nisongadina tamin'ity fidiran'ny mpianatra androany ity. Ny alarobia ho avy izao kosa no tena nomboka ny fampianarana ho an'ny EPP rehefa mikatroka amin'ny fandaharam-pianarana ho an'ny taom-pianarana vaovao 4,22 5,22 kosa ireo sekoly tsy miankina sasantsasany izay efa niditra tamin'ny herinandro ambony. Tsy ahivina fa ny 20 oktobra hatramin'ny 3 novambra ho avy izao indray no hiditra amin'ny fialan-tsasatra voalohany ireo mpianatra amin'ity taom-pianarana ity raha ny tety andro navoaka ny ministera ny fanabeazam-pirenena hatrany. Vaovao ny trangam-piarahamonina kosa indray hatramin'ny 5 no may. Tany ety iray hafa ihany koa may teny Alasora. Ny rehetra ihany koa ny Afako teny Andralanitra nanomboka ny maraina teo hatramin'ny tolakandro teo raha ny vaovao eo anivon'ny sampana mpamonjy voina.
Nisongadina tamin'ireo ny firetana tranombarotra iray lehibe tetsy Beoririka ka nasimbana ny valopolo isan-jato ny fananana. Mbola tsy voafaritra ny faty antoka saingy tombanana ho amina miliara maro zany raha ny fampitam-baovao. Nanomboka tamin'ny 7 sasany maraina no nirehitra ny tranom-pivarotana efatra atao amin'ity tranombarotra lehibe iray teto Beoririka ity ka tamin'ny 12 Ratoandro tanoany vaovao fitanteraka izany. Court-circuit no mitarika ny loza raha nambarany mpiasa ka iverina ho antony nampitatra sy nampatezany afo. Lasa lavena tao anatiny ora vitsivitsy avokoa ny 20 isan-jato ny entana raha ny fanazavana. Circuit ana dia tonga dia mipoaka intelo izy. Dia iray voalohana aloha izy kobosy. Dia fahandohany izy tonjena ihany izy afa-tsy tava-boaka. Dia ny hafa aloha tonga dia niakatra. Dia ana zany tonga lezy vai. Dia saka branssemana jiro. Dia mifankasika le entana le mora may reny izy dia tonga dia niakatra vetivety. Dia entana mora may tao ana mora may tao voninkazo. Dia tonga dia vetivety izy dia niakatra. Dia efa nisy tao varabaratsy tao efa nisy 5 teo tonga dia miaran'izay. Tonga dia mahay kely aprehatra tao. Sasa nisy anankiroa saraiky any tao. Fa nisy nanavy dia asa ihany. Tsy nisy naratra fa korana fotsiny ny anankiray. Ankoatra ny entana plastika, mivarotra panneau solaire sy fitaovan'ny mpianatra ireo toeram-pivarotana an-drehitra. Nanansarotra ny fifehezana ny afo na dia tonga rapotona aza ny mpamonjy voina no ity toerana ety ambandriana no mihiboka raha ny fanazavana. Sarotra dia sarotra satria tsisy aération le trano any anatin'ny sous-sol le izy. Zany hoe ny amoahana an'ilay setroka zany no tena sarotra atao. Maizina atao anatin'ilay toerana satria tsy maintsy tapaka daholo ny herinaratra. Dia voatery zahay nikazairina teto Tsaralalàna nitondra fiarabe anankiroa, nikazairina tany Andravoahangy nitondra fiarabe anankiray, niampy fiarabe citerne anankiray le camion be orange iny, zahay vao nafehy ny afo efa taty amin'ny 2.20 taty. Tsy sainana foy aloha ary sady tsy sainana ratra, tsisy olona naratra ihany koa, izay no zava-dehibe. Fa raha ohatra ny perte matérielle dia tombanana hatrany amin'ny 20 isan-jato angamba no fahasimbana tao amin'ireo box anankiefatra ireo. Tsy nisy naratra, tsy nisy ananafona andritra ity vona ity raha ny fampitam-baovao hatrany. Tsy aivina kosa nefa fa misy ny lamina tokony arahina hifanaraka amin'ny fenitra, mifanaraka amin'ny trangana firetana, hisorohana ny loza tahaka izao hoy ny teo anivon'ny sampana mpamonjy voina. Tsy manaraka ny fenitra ihany koa ankamaroan'ireo tranombarotra raha ny fanazavana ihany. Ny resaka fampiasana ny équipement électrique dia misy norme tokony arahana io. Ary ny ouverture n'ireny mpivarotra eraky ny Beoririka reny, ny dossier na permis de construire reny dia tokony mandalo atao amin'ny pompier. Ahafahanay mitsidika, mitsirika, moa ve manaraka ny fepetra amina lutte contre l'incendie ireo fivarotana maro isan-karazany ireo dia mahazo alalana avy aty aminay izay vao tokony hisokatra. Fa ny ankamaroan'ny fivarotana rehetrarehetra tsisy mandalo aty amin'ny pompier ny ankamaroan'ireo. Ny fepetra zany dia ampanaraon'ny norme ny installation électrique anao izay tokony mangataka ny pompier anao hidina ifotony mijery manaraka ny norme amin'ny resaka incendie tokoa io trano fivarotanao. Tsotra be le izy. Misy tadimy ny firetana voarain'ny sampana mpamonjy voina androany maraina fotsiny raha ny vaovao. Ny atso mivazovazan'ny pompier androany dia lundi noir androany. Lundi noir satria maniny mbola teo Sorano, teo amin'ny building Ramarsona zay nefa nisy niantso ndray teo Andravoahangy akaikin'ny BOA, trano R+2 izay dépôt ihany koa ny tao. Dépôt fitahirizana entana, resaka panneau solaire, resaka kitina électrique sy ny sisa zany équipement électrique reny no may tao amin'ny rez-de-chaussée n'ilay trano R+2. Nalaky voafehy moa ny afo tao tsy dia nanano sarotra mitaha amin'ilay teto Soarano. Teo Andravoahangy ihany koa zahay dia efa nare tanety mirehatra eny Alasora. Tany Alasora zahay mirehatra indray ny fakon'Andralanitra. Any amin'ny fakon'Andralanitra zahay mirehatra indray misy trano mirehatra eny amin'ny Madekasy eny Ampasika. Dia somary mavesabesatra zany ny firehetana anio alatsinainy, tsy zay izay antony fa zay aloha zany ny zava-misy.
maharaka ny fitaovana maharaka ny olombelona ny pompier ataoko angamba fa tsy misy tokony fitoram-bato ndray manaraka ny pompier fa satria voafehy daholo reo afo reo aloha atreto ankoatra ireo nitrangana intrano ihany koa ry tolakandro teo teny Betafy Ambihomanarina tokony ho tamin'iray ora tolakandro tany hoany malona ireo tranga ireo na mitandrina ny tsiraray mba homero hatrany ny sampana mpamonjy voina mila fanaramaso ny prizy rehetra ao an-trano mialoha ny voana mba hisorohana ny loza tahaka izao. Vaovao ny trangam-piarahamonina izay ihany olona 4 no voasambotra mahakasika ny raharaha fakanan-keriny tao Anjozorobe raha ny tatitra nataony mpitandro filaminana androany. Olona 7 no efa voasambotra tamina raharaha fakanan-keriny ny volana janoary 2022 no makaty. Jola 7 maty ary mpitandro filaminana 7 any am-ponja noho ny firaisana tsy kombakomba. Fitaovam-piadiana mahery vaika maromaro ihany koa no azo mitandro filaminana araka ny tatitry ny zandarmeriam-pirenena androany. Dalo 4 no voasambotra ny mpitandro ny filaminana noho ny tranga fakanan-keriny tamin'ny distrika Anjozorobe sy ny manodidina. 17 tamin'ireo no nandry anjara mivantana tamin'ny fakanan-keriny raha piraitsy kombakomba ny 7 ka misy tamin'ireo nampiatrano mpahandro sakafo sy irakiraka. Ny 5 hafa kosa dia tompon'antoka tamin'ny kidinapinina teny Akandindramamy izay misy fifandraisany tamin'ny fakanan-keriny tany Anjozorobe. 3 tamin'ireo olona naovana filazana fikarohana no tratra tamin'ny tiraray ity. Raha ny vaovao hatrany, misy tamin'ireo olon-dratsy tsy voasambotra no Sefokotany, Beny Tanàna, ary misy 7 ireo mpitandro filaminana ka nahitra-ponja noho ny firaisana tsy kombakomba tamin'ireo mpakakeriny. Zany zavatra zany dia mbola ao anatin'ny ankety. Fa eto zany dia miteny fa na olom-boafidy, na olom-boatendry, na mpitandro filaminana rehefa tafiditra ao anatin'ny tsy kombakomba ohatran'izay dia tsy maintsy mandray andraikitra izahay. Tratra niaraka tamin'izy ireo ihany koa ireo fitaovam-piadiana mahery vaika nentina nanao ny asa ratsiny toy ny basy sy bala maro. Mbola hitetera amin'izy ireo ihany koa ny vola ho takalon'ireo olona nalaina-keriny. 300 tapitrisa ariary mahery zany raha ny fanazavana. Ny 17 amin'ireo dia nandray anjara ny vantany tamin'ny resaka fakanan-keriny tamin'ny distrikina Anjozorobe. Ny anaky 5 amin'ireo dia nisy tranga niseho zany fakanan-keriny teteko Adadamamy izay mifandray amin'ny zavatra miseho ny Anjozorobe satria olona nipetraka tany am-panatanjony Anjozorobe ireo olona ireo dia liakatra ty Antananarivo dia ny fianakaviana ihany no nakakelin'izy ireo izay tsy hita fa fianakaviana akaiky amin'ny zareo ihany dia nangataka rançon ana 3 tapitrisa na 3 millions d'ariary. Disadisa-piarahamonina no tena misy ao Ankazobe sy Anjozorobe ka mampirongatra ny fakanan-keriny any toerana raha ny vaovao. Efa nataonay natao fanadiadiana dia nataoko hoe ny 90% ankano io dia resaka lonilony ara-piarahamonina na io adi-tany na io fialonana. Zay foana zany ny fon'le resaka kidinapinina amin'ny faritra anankiroa Anjozorobe sy Ankazobe ireo. Ireo zany sena misy resaka hoe andeha akavola dia resaka apazana vola fotsiny. Fa resaka lonilony ara-piarahamonina misy adi-tany, misy adi-rano, misy adi-tanimbary. Zany hoe ohatran'ny kanisy zao dia hoe rano miady rano zareo dia lasa zareo mampaniraka olona kidinapen'le anankiray. Zany hoe problème social mihitsy zany le zavatra miseho any Anjozorobe fa tsy resaka hoe insécurité. Nanomboka ny volana janoary no makaty olona 7 no efa voasambotra noho ny raharaha fakanan-keriny ary misy 7 ireo dahalo maty voatifitra sy niara ny fitsaram-bahoaka. Tranga fikasana fakanan-keriny 3 no tsy tanteraka ka nahavototra ka takalonaina misy 10 tsy nandavo-ambola ny 3 aogositra lasa teo raha ny fampitam-baovao hatrany. Raha ny fanazavana azo dia nampitombo ireo mpitandro filaminana Ampandry Falemana any amin'ity distrika ity. Faritra maro eto Madagasikara ankehitriny no misedra olana amin'ny resaka tsy fandriam-pahalemana misy eo amin'ny endriny maro izay mampitondra fifaisana ny mponina ka ilaina fandraisana raikitra goavana avy amin'ireo mpitandro ny filaminana amin'izao fotoana izao mba tsy hoe rehefa miatra amin'aina vao tonga ilatsaka an-tsehatra. Matsiaro mbola tsy misy piasy sy piaro ny valalabe mandry manoloana ny fitsiko ny mpanao ratsy ankehitriny. Manodidina izay vaovao izay ihany mahatsiaro tena ho toy ny tany lavitra andriana ireo mponina etsy Ambohibarikely Anosibe eo amin'ny distrika Faefatra eto Antananarivo renivohitra mampikaikaika ireo mponina eny an-toerana ny tsy fandriam-pahalemana izay miatra tsy andro tsy alina toy ny fanendana araka izao ny tati-baovao ny Livano Menjanasy Andry Rakotomalala izao. Tsy vao androany na omaly no nisy fanendahana teto amin'ity tanàna ny Ambohibarikely eto Anosibe eto anivon'ny firaisana fahaefatra eto Arivo renivohitra.
efa mantaonany no tsy nijeren'ireo tompon'andraikitra ny resaka fandriam-pahalemana eto raha ny fanazavan'ireo mponina vokany tsy mahasamivoaka ny trano intsony ny mponina eto vao mipaikany amin'ny 4 ora hariva ka mandramarain'ny andro satria eo anelanelan'ireo fotoana ireo no mampirongatra ny fanendahana eto indrindra any amin'ireo elakelan-trano. Ty sarymasiny ty zany tena enjana ary olona ray izy no mivoaka avany fa raha manenjika anazy eo amin'ny couloir ao ianao dia olona be da be izy ny ao fa tsy vitan'ny ray iny rery dia ny sasany voatsatoka antsy dia ny sasany vonono zareo lakony eo rehefa tratrany eo amin'ny maizinao tsy amin'io tonga dia manao sito mahery mafy mihitsy na make-up keo ary ianao tsy esansaina satria zao ilay zanako niaraka tamin'ny namako izay zao natosiny tena tonga dia natosiny koa satria zay niaraka nilary dia natosiny io zanako io dia izany no tonga dia nyrombotan'ny sakelehany ny poketra avy aty anaty akanjoko ary mitondra antsy ry zareo any apahany any poketra io dia izay dia mangataka amin'ny fiarah-miasa haingakaingana avy amin'ny fitondram-panjakana zany mba tsy sorona rehefa tena mijaly izay ety tena mijaly ary ty toerana misy ety aminay ity eto amin'ity toerana ity mihitsy ny tena malaza ratsy mihitsy eto amin'ity toerana ity. Misy ihany vao meran'ny fandriam-pahalemana ety saingy tsy afa manoatra manoloana ireo asa ratsy. Aloha zany tena misy ohatra le manendaka ela ihany misy foana efa ela ihany misy zavatra efa le tsy fanesana reka teto amin'ny tanana zany dia sarotra be saika moa ny sefokokotany am'izay mba mety hohanina am'izay izy nahoana fantany io ka fantany tsara io. Manoloana izany dia mangataka mba hijerena manokana ny fokotany misy azy ireo ny mponina eto Ambohibarikely Anosy-Be manoloana ny firongatry ny tsy fandriam-pahalemana izay tena mampijaly azy ireo tokoa. Vaovao manodidina ny fifidianana kosa indray misy ireo pitsopitso ny ilana fanatsarana sy fijerena manokana amin'ny fiatrena ny fifidianana kominaly ho ny fiarahamonim-pirenena safidy androany mitaky fandraisana andraikitry ny olom-pirenena rehetra ihany koa izany hoy ny fanamafisany fanadihadiana eo amin'ny sary sy rindran-tsary ny Mathieu Princy. Tsy mora ary sarotra ny fakana ireo vaovao sy antotam-baovao tsara ho fantatry ny rehetra manodidina ny fifidianana. Manano sarotra amin'ny maro ny fitadiavan'izany ka tokony amoraina ho ny fiarahamonim-pirenena safidy. Efa hita le ezaka nataon'ny zareo fa naizana zany mbola tsy manamora n'izay asan'olona mitady vaovao leo amin'ilay citoyen fa zany hoe misy zavatra tokoa anatinao misy antotam-baovao ilaina mahakasika an'ilay fifidianana be ny tanàna sy mpanolontsaina aty fa somary tsy mora no mitady an'ilay izy dia izaho isan'ny société civile moa zany mifampiantsa efa misy an'izao ve dia ao amin'ny sitiny seni dia ohatra ianao anao fomba fitadiavana azy zany hoe tsy mora hita ilay izy zany fa ohatra ny somary mbola sarotsarotra dia mbola tsy mamizaka anay zany ny teny mahakasika an'iny. Lesika iray goavana mamparisarisa ireo maniry latsaka hovidena ny resaka etra ho ny safidy raha ny angom-baovao voarain'izy ireo amin'izao. Mila dinihana sy jerena manokana amin'ny mahakasika izany tsy ampihana ny risym-poalana n'ireo olona maniry latsaka hovidiana. Fa rehefa fifidianana kosa nefa tsy tokony atao ho fomba anankiray hafa indray ampihenana ny risym-pon'ireo olona hilatsaka hovidiana. Ny tsara ho fantatsika rehefa mifandaovam-bola dia misy an'ilay resaka hoe arakaraka ny isan'ny mpanolontsaina ny vola alohan'ireo mpilatsaka hovidiana. Ny amin'ny hetra indray dia ny tsara ho fantatsika raha toizako kely amin'izay hoe ny dikan'ilay mpanolontsaina izay hoe matoa zany vitsy ilay mpanolontsaina dia dikan'izay vitsim-ponina io commune anankiray io. Mety afaka toizitsika koa ohatra ny fidiram-bola azo atao amin'ny toerana vitsim-ponina sy amin'ny toerana betsaka-ponina koa tsy hitovy dia nefa rehefa hetra indray no resahana dia ohatra ny raha ny azony tatra azonay dia mitovy ny fipetra-takiana amin'izay mpilatsaka hovidiana na firy ny conseiller na firy ny izay aloha zany. Aina ihany koa ny sina komina tsy hisy mpilatsaka hovidiana amin'ny tindray mitoraka ity manoloana ny fomba fahazoana vaovao. Maro amin'ireo mpilatsaka hovidiana mantsy hatramin'izao no tsy mahafantatra akory ireo pitsopitso ny sinatota taratasy ilaina amin'ny filatsaka hovidiana. Tsy ny komina rehetrarehetra nefa ny manana an'izay fahafahana hoe jery internet izay na manana ny fitaovana ilaina. Dia ireny zany no mety hoe ny sasany araka ny voalazany entsika amin'ny anisany hoe ny sasany kandida sasany zao vao manontany ina ny taratasy ilaina. Ny antenaintsika moa zany hoe mba tsy ho tara io ny antenaina koa dia mba hoe tsy hisy commune tsy manana mpilatsaka hovidiana satria izay koa ny zavatra mety tranga mety atahorana hipoitra hoe hisy commune tsisy olona milatsaka hovidiana. Izay zany tena zava-doza ndeha mandeha satria efa ny ainantsika izay tamin'ny 2019 dikan'izay commune io lasa
délégation spéciale indray koa no hitantana n'ilay commune. Manana diditsy ndraikitra goavana ny olom-pirenena tsiraray manomboka amin'ny fotoana ny fampilezan-kevitra hatramin'ny latsabato hoy ny fanamafisana. Inona no asan'izany ben'ny tanàna zany a, inona no asan'izany mpanolontsaina izany. Rehefa fantatra izay dia eo amin'izay tsika no manao safidy amin'izay olona mpilatsaka fidiana hoe izy amin'ireo olona ireo zany mety hahavita an'izay. Izay ny didy goavana zany miandry ny olom-pirenena dia manaraka ny fampilezan-kevitra zany ilay olona mba ahafahany manao an'ilay safidy voahevitra rehefa tonga ny fotoana natanterahana ny fifidianana. Anisan'ireo tolo-kevitra fanatsarana ho amin'ny fiatrenan'ny fifidianana kominaly izay navoaka ny firaisamon'olom-pirenena 420 ny 1 jolay lasa teo. Ny fampiarana ny mangarary eo amin'ny fitantanandra-ara-panjakana sy ny tribonaly misy tanan'ny fifidianana amin'ny alalan'ny fanalalahana sy ny fahazom-baovao sy torohay ilaina sy araky ny lalàna ho an'ny mpisihatra rehetra ivelan'ny fanjakana sy ny firaisamon'olom-pirenena. Ny famohan'ireo sakatsakana amin'ny fahalalana ivory akalamanjana sy anaoetsika an-dalambe. Ny fampitsaharana ny tsindry ampiarina sy ny fananjana ny tsy fitanilany sampandra-ra-panjakana sy ny mpiasa-panjakana indrindra eo amin'ny sehatry ny fampianarana, ny fahasalamana, adi-tany mandritra ny fotoam-pifidianana ary ihany koa ny fanamafisana ny fangararany fandaniam-bola mandritra ny fampilezan-kevitra amin'ny alalan'ny fanasiana sazy mifandraika amin'ny kandida mpandika lalàna izay tsy manokatra konty manokana ho an'ny fampilezan-kevitra, tsy manindry mpitam-bola ary tsy mametraka ara-potoana ny tatitra ara-bola makasika ny fampilezan-kevitra. Lafim-baovao hafa tanteraka amin'ny pejin'ny fanatanjahantena. Norombain'ny Chine avokoa ny 20 sy 200 tamin'ireo medaly 30 sy 900 nandritra ny lalao paralempika natao tany Paris nanomboka ny 20 aogositra lasa teo ary ny farana omaly alahady. Araka izany dia Chine no nitana ny larana voalohany nahazo medaly be indrindra, nanaraka azy Grande-Bretagne. Ho antsika aty Afrika kosa dia 20 ny medaly azo ka ny 13 amin'ireo no volamena. Algérie sy Tunisie no nandrobaka medaly be indrindra tamin'ny ity lalao paralempika ity ho an'ny kontinanta afrikana. Arahantsika ary ny famitinana izay. Taorina ny 12 andro ny faninanana dia ny farana omaly alahady ny lalao paralempika izay natao tany Paris. Teo amin'ny Stade de France no nanaovana ny lanonam-pamaranana ny lalao paralempika izay nahitana mpandray anjara 700 sy 400 ka ny 410 sy 300 tamin'ireo dia avy amin'ny firenena afrikanina. Araka ny filaharana teo amin'ny solaitra be nandritra ny lanonam-pamaranana dia i Chine no nandrobaka ny laharana voalohany tamin'ny lalao paralempika andian'ny 17 tamin'ity taona 420 sy 20 ity. 20 sy 20 raha tambatra ny medaly azony ka ny 470 tamin'io dia volamena avokoa, raha toa ka 770 ny volafotsy ary 50 ambiny kosa dia alimo. Eo amin'ny laharana faharoa manaraka azy misy an'i Grande-Bretagne izay nahazo medaly 420 am'zato ny fitambarana, 740 volamena, 440 volafotsy, 130 alimo. Hita eo amin'ny laharana fahatelo i États-Unis nahazo medaly 5 am'zato ka ny 430 tamin'io ny volamena, 240 volafotsy ary 720 alimo. Eny amin'ny laharana fahaefatra no ahitana ny Pays-Bas izay manana medaly 450, 720 volamena, 70 volafotsy ary 20 alimo. I Brésil no laharana fahadimy izay namarana ny top 5 izay manana medaly 720, volamena ny 520, volafotsy ny 420 ary alimo ny 20. Araka ny laharana hatrany dia i La Frantsa no eo amin'ny toerana fahavalo. Ity farany izay nampiatrano ny lalao paralempika andian'ny 17 ity. 570 ny isan'ny medaly azony ka ny 7 tamin'io dia volamena, 20 volafotsy ary 20 ambiny alimo. Etsy andaniny raha oharina tamin'ny taona 120 sy 20 dia zara raha nandroso ny laharan'ireo firenena afrikanina raha ny isan'ny medaly satria dia medaly misa 480 ihany no azony tamin'ity lalao paralempika, 420 sy 20 ity raha 380 tamin'ny lalao paralempika farany tany Tokyo, 320 tamin'ireo medaille 480 azon'ny Afrika no volamena, raha toa ka volafotsy ny 40 ary alimo kosa ny 50. Algérie, Tunisie, Maroc, Nigeria, Egypte ny top 10 ho an'ny firenena afrikana. Fa nandritra ny lanonam-pamaranana omaly izay natao tao amin'ny Stade de France dia nahasytsioka sy horakoraka tamin'ireo mpijery ny filoha frantsay Emmanuel Macron. Mifandrindra andalana tamin'ny fanendrenan'ny Premier Ministre frantsay Michel Barnier manko ity lalao paralempika ity ary nandalo fotoan-tsarotra ny raharaham-pirenena frantsay ankehitriny.
eo amin'izay pejy ny fanatanjahantena izay ihany mahakasika indrindra ny lalao ifanandrina ny bareny Madagasikara sy ny Komoro amin'izao ora sy fotoana izao raha ny voka-dala ohatra amin'ny minitra vitsivitsy lasa teo izay dia iray sy iray no vokatra nisarany rotonta izay mbola ao anatiny aloha tanteraka moa ny rotonta amin'izao fotoana izao ka andrasana ny vokatra aorian'izao lalao izao. Tapitra ny fampahalalam-baovao tomboky lasy sy tombovavy mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany. Manome fotoana anao indray ny tena Corampitso amin'ny ora mahazatra. Veloma tompoko.